Mandrakizahay velum nais vitan mifa
tsy ny fahamarinako fa ny fahamarinanao famasinanao tompo misaotranao misaotra ny fitiavanao Jesus fasoavanao tesoro piainako iumatumizao
fa hofadirana dia te resaka kely ako ny contexte ny fiangonana atao Galatia io. Rehefa mamaky ny Galatiana isika dia tsapatsika ao anatin'ny zavatra soratan'ny Paoly ny fitiavany aloha. Ny fitiavany kanefa fitiavany miseho amin'ny endrika somary masika. Rehefa mamakytsika eo amin'ny toko faharoa ny toko faharoatra dia mahita hoe Galatiana adala ozy izy namosavy anareo. Dia rehefa mamakytsika ao amin'ny toko fahadimy io andimy faharoambin'ny folo mihitsy izay raha tsy diva dia ozy izy hoe enganeka anakilematena zay olona mampitabataba anareo dia inona tia mitenena an'izany satria nyresaka tena notadiavan'ireo jodaizera iroson'ireo mpinjeklisa tamin'izany dia hoe mila hoforay ireo jeklisa zay vao afaka raisina ho kristianina. Dia ozy izy Paoly rehefa niresaka hoe enganeka anakilematena fantatrareo hoe inona ny zavatra tena tia mitenenina ao anatin'izany hoe enganeka tsy lay mialatsiny fa somary mavesabesatra kely azahoantsika ny esprit any Paoly tao anatin'ilay izy. Enganeka tsy ny lohatsitsiny fotsiny no tapahan'izany olo zany fa izy rehetrarehetra mihitsy raha izay no mampitabataba azy. Tahaka an'izany ny esprit na tonga ny Paoly ny teny hoe aza miala amin'ilay filazantsara ianareo tena efa tafalatsaka ny amin'ny zavatra tsy izy ianareo indrindra fa ny zavatra ataon'reto jodaizera ireto. Ny atao hoe jodaizera moa zany dia olona zay naeno ny momban'i Jesosy Kristy ihany izy fa namikitra bebe kokoa an'ireo fombafomba jiosy tia miapetraka ho fenitra voalohany hidirana ao amin'ny fiainana kristianina aloha zay vao lasa kristianina ny olona rehetrarehetra. Dia betsaka ny jodaizera tamin'izany fotoana izany ary mbola tena mafy antsika tsiraray avy ary amin'izao olona sy fotoana iresahantsika izao dia mbola betsaka ny jodaizera. Enonao any amin'ny radio samihafa any, enonao manana teny mihitsy arary zareo ary mampirisika ny olona hitanjona nyity karazana lalàna samihafa zay fantatra fa tsy azo anamarina. Za tsy miteny hoe ratsy ny lalàna, tsia aza inona diso tsara ny lalàny Jehova fa raha ny lalàna no iankinanao anamarinana anao dia diso ianao ao anatin'izay. Dia betsaka ny jodaizera vileko ndray zay ary zay mahatonga antsika hoe tena aokotsika ho selektifany amin'ny zavatra eloantsika raha lasana vavy, aokotsika ahay fidy ny zavatra eloantsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mampianatra izy ireo ary tena mazava ho azy satria filazantsara ny nofo no resahana dia betsaka ny olona linany amin'izany. Ho an'ny olona zay mbola tsy tena nahazo ny filazantsara izy dia mieritreritra hoe ny silamo amin'izao fotoana izao manao fehivava no tena babany hoe izany ahay mavita tsy mihinana mihitsy mandritra tsy miteny ndrora mandritra ny andro zany ny tena fivavahana sy ny sisa diso ianao tena diso ianao raha ohatra ka zay eritreretinao hoe any amin'ny resaka ary ny fivavahana kristiana ny finoana kristiana dia tsy miankina amin'ny performance an'olombelona fa miankina amin'ny performance any izy Jesosy Kristy zay miankinana. Dia raha ohatra ka tenenitsika dia hoe filazantsara hafa no tianyreto jodaizera ireto aparitaka tao Galatia. Tahaka ny milaza izy hoe ohatra ny tsy ampy Kristy fotsiny ohatra ny mora loatra nidiran'reto jepolisy reto zany aleo aloha mba hianampiana zavatra kely. Dia nefa ny Paoly mihitsy no miteny nareo mitady anazioka an'ireo olon'ireo nefa nareo raha tsy mahavita kosa. Tsy ampy ny finoana ny fahafatesany fotsiny, tsy ampy ny finoana ny fandevenana ary ny fitsanganana fa aleo ampiana famorana, aleo ampiana fitandremana andro samihafa. Zany ny zavatra ratsy tena maharikoriko, masirasira, mahasimba ny vongana rehetrarehetra, mahasimba an'ilay ina mity izy teo ilay dao, ilay paty, ilay lafarinina zay tokony ho zavatra tsara ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa i Paoly
rehefa nanomboka ty toko fahadimy ity dia nampatsiahy izy raha lasana bavy, nampatsiahy izy ao amin'ny andininy voalohany, ary mbola veriny eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe ho amin'ny fanafana no nanafahany Kristy atsika. Amena. Afaka tamin'ny fieritreretana ho amarinina amin'ny alalan'ny lalàna, afaka tamin'izany isika. Ary tian'Andriamanitra hitoetra ao amin'izay fahafahana izay ny olona rehefa nandray ny fahamarina amin'ny filazantsara. Fa izay ny olana rehefa tsy mitory ny filazantsara amin'ny tenanao ianao, dia ina no manomboka miditra sy mamaka ao anatinao ao ny legalisma, manomboka manamboatra karazana dingana sy fitsipika sy zavatra maro samihafa ny anatin'ny sainao eny ianao anampiana ho an'i Kristy. Enganeka tsisy ao anatin'izao fivolana izao anao an'izany. Fa ampy Kristy raha lasana bavy, ampy Jesosy Kristy, aza nampiana zavatra hafa. Raha miangona isika, raha mahafoy isika, raha manao asa fampona isika, raha manamasina ny tenantsika isika, dia aza eritreretina hoe reny no bazan'ny famonjenantsika. Fa satria voavonjy ianao, zay vao manao an'ireny zavatra rehetrarehetra reny. Satria voavonjy isika dia ampifaliana no angonantsika, satria voavonjy isika dia ampifaliana no anomezantsika, satria voavonjy isika dia amin'ny fifaliana no anaovantsika asa fampona ho an'Andriamanitra. Fa aza mieritreritra sanatria ny vavaladinilena ka io fahasa fampona izay ataonao io dia mba miampiampy kely, manampinampy an'ilay tsy fantaran'izay jamais. Fa tamin'ny lahady nambara tsy miala tsinya nanambara ny filazantsara. Androany miara-mihira isika teo ny filazantsara izay inontsika. Androany mbola mamerina n'izany filazantsara izany indray raha lasana bavy amin'ny Kristy. Ary aino ny fahafahana aza vela misy na ianao indrindraindrindra anampy zavatra hafa ao anatin'izany. Fa ny fahafahana koa dia betsaka ny olona tsy mahazo azy io. Ny fahafahana dia heverin'ny olona hoe ay rehefa afaka zany satria afaka dia manao izay tiako atao zay ve le izy. So ny diso ny fahazana ny fahafahana. Ary za dia anisan'ny olona nandray diso an'izany fahafahana izany ka nanararoatra n'izany fahafahana izany tamin'ny fotoanandro. Anisan'izany tena melokany amin'izany. Ianao tsy hanararoatra fa satria ve ozy izy ao amin'ny Romana ozy izy Paoly zay hoe satria novonjena tamin'ny fahasoavana isika, satria nofafana ny fahotantsika dia anota isika. Sanatria ozy izy tsy indray mandeha Paoly namerina an'izany, tsy nivory sanatria ozy izy. Fa na ny fahafahana eto amin'izao tontolo izao azy dia mbola misy ataoko hoe zavatra mifehy azy ao anatin'izany fahafahana izany. No hafahana tamin'ny ziogan'ny fahotana isika, ary no hafahana mba hanaraka an'i Kristy. Amen. Fikamjeran'izany tsika amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. No hafahana tamin'ny asan'ny nofo isika mba hanana ny vokatry ny fanahy. Amen. Andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ary io andininy apahany kely amin'io toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo io no tiako iarahantsika mibanjina amin'ity maraina ity. Ny teboka voalohany ao anatin'izany dia rehefa jerentsika io vokatry ny fanahy io dia Kristy no antena manana feno azy. Izay teboka voalohany. Kristy no antena manana feno ny vokatry ny fanahy rehetra. Kristy no antena manana feno io vokatry ny fanahy io. Ary ohatra ka Kristy no manana feno io vokatry ny fanahy io dia ny fanahafana amin'ny Kristy no tokony ataontsika. Amen ve? Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tompon-daka amin'ireo rehetrarehetra ireo Jesosy. Tena champion amin'ireo rehetrarehetra ireo, tonga lafatra amin'ireo rehetrarehetra ireo, na izy mitafinofo dia tia an'izao tontolo izao. Dia tena
teo amin'ny fiainana hoe tompon-daka amin'ireo rehetrarehetrareo ny fitiavana raha iresaka ny amin'ny fitiavana isika ny fitiavany a no namoiza ny lapasoa voalohany indrindra na fohy ny lapasoany izy zanak'Andriamanitra mandrakizay zaika mandrakizay laha tokan'Andriamanitra na fohy nefa ny voninahiny rehetra ary ko ny fitiavany nonona ny ainany zay zavatra tokony tsy ainany akory teto amin'izao tontolo zao teraka teo anivon'ny fianakaviana tsotra indrindra izy tsy be voninahitra tahaka ilay voninahitra nazatra azy tany amin'ny lanitra ny aina zatran'izany fahoriana izany izy fantatsika tsara zany resahana tamin'ny herinandro lasa teo ary ko indrindrandrindra ny fitiavany tena seho indrindra tamin'iny ny nahafatesany hoanao ho ahy teo amin'ny azo fijaliana raha lasana bava raha zany fifaliana izany ndray ny resahana ny momba an' Jesosy dia tao anatin'ny fahoriana mafy indrindra nisy namadika nisy nandrona nisy niapanga nisy nanosika nisy nanao an'izay zavatra rehetrarehetra azosika eritreretina rehetra atao amin'ny fanaon'ny olona farak'izay ratsy dia inona no natonga anazy naharitra n'izany rehetrarehetra zany ozy izy ny Hebreo 12:4 hoe izay naharitra ny azo fijaliana ozy izy fa tsy nitany venatra mba hazony ino ny fifaliana zay napetraka teo anoloana zany hoe nisy fifaliana teo anoloan'i Kristy ary zany no niaretany any zavatra rehetrarehetra ny fiadanana izy lay andriany fiadanana mbara nisay atoko fasively fahenina ary io fiadanan'i Kristy io no matetika itsofany rano itsofan'ireo apôstôly rano ary itsofana atsika rano anatin'ny fiatrehantsika ny andavanandrom-piainantsika satria tsy misy ambony io fiadanan'i Kristy io tsisy ambony noho izany fiadanana afaka atolotry Kristy ho antsika tsiraray avo zany ny faharopo ina moa zany mbola ho jerentsika tsiraidray moa ireo fa le hoe maharopery ny tena resahan'ny faharopo resahan'ny tena Andriamanitra eto dia fantatsika hoe toetra n'Andriamanitra toetra ny Kristy loatra izany maharopery zany raha mbola jerentsika io Hebreo 12:12 dia hoe naharitra ny azo fijaliana Jesosy Kristy naharitra ny toetra ratsinao ihany koa izy efa ela izy ny te hanaova ny toetra ratsinao io fa mbola miaritra miaraka aminao izy satria fantany hoe miasa amin'ny fotoana izy dia miaritra maharopery Andriamanitra ny famoram-panahy fantatsika loatra ny ainan'izany famoram-panahiny Kristy zany ireo mpianatra ny ainan'izany famoram-panahiny Kristy zany i Maria sy Marta tamin'ny fahafatesan'ny Lazarosy ny ankizy izay nanatona azy dia ny ainan'izany famoram-panahy zany ireo olona izay no afahany dia ny ainan'izany famoram-panahiny Jesosy Kristy zany tope amin'izay koa fanaovan-tsotsy tabo isay ny soa nataony ny fahamarinana fantatsika raha teo fa Jesosy no lalana mba miara-teny tsika sy fahamarinana ary fiainana ny fahalemem-panahy fantatsika loatra Matteo 5:7 maneho an'izany fahalemem-panahy Jesosy Kristy fahonona-po na hoe ny fifehezan-tena fantatsika fa tamin'ny fiainana rehetrarehetra dia tena disipline Jesosy misy fomba fanaona tahaka ny fanaona miverimberina foanao hoe mandeha izy na maraina mitokana na mandeha izy ny hariva mitokana tahaka ny fanaona fifehezan-tena avokoa zany rehetrarehetra zany dia zay ny nambarako amin'ilay teboka voalohany hoe Jesosy Kristy no manana feno io vokatry ny fanahy io dia ny any angatahany Kristy amintsika eo anatin'izany dia ny tena amelantsika bebe kokoa an'izany vokatry ny fanahy zany hitondro eo anivontsika tsiraray avy ho hita eo anivontsika tsiraray avy tsy ny anankiray ihany fa izy rehetrarehetra mihitsy amen teboka faharoa dia hoe
asa ny an'ny nofo fa vokatra ny an'ny fanahy. Tapaka ny jiro mauvais fa manana gropy c'est bon. Asa ny nofo asa ny an'ny nofo azafady indrindra fa vokatra dia rehefa mijerentsika ilay amin'izany hoe vokatra izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra, rehefa jerentsika ilay teny tena mahalazana izy dia karazana fruit. Ary rehefa mieritreritra ny fruit ao anatin'ny vokatra ny fanahy ity za manokana dia tsy mieritreritra hoe karazana fruit samy hafa ilay izy, fa voankazo anankiray tahaka ny voasary fa manana hasina betsaka, manana hasina maromaro. Dia ny hasina dia raha antsika mijery rehefa avy eo dia misy hasina anankisivy izay resahan'ny soratra masina samy vokatra ny fanahy avokoa izy ireo. Mahaliana be ny teny ny tarihan'ny fanahy masina ny Paoly ny amin'ny zavatra noresahany voalohany ny amin'izany hoe vokatra ny fanahy azafady indrindra. Saotra betsaka anareo mirahalahy maheno tsara Paoly mahavina ny firesahany an'izy roa reto. Ny anankiray asa ny nofo ary ny antsony ny anankiray dia vokatra. Lay asa pluriel, lay asa ny nofo, fa lay vokatra kosa singulier. Zay no nampiasany ao anatin'ilay izy. Dia inoko fa fanahiniana ary tao ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina mihitsy no nanaolana amin'ny ratany Paoly an'izany zavatra anankiroa amin'ny fomba samy hafa izany. Ilay hoe asa pluriel izay hitantsika ilay asan'ny nofo izay eo ambonimbony kely eo Galatiana toko 5 manomboka amin'ny 9 safady amin'ny Efesiana amin'ilay manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Afaka ny mahita isika eo, afaka ny mijery mazava tsara mihitsy hoe inona daholo zany asan'ny nofo zany. No hoe rahantsika mijery kely miariary izy izy ny asan'ny nofo: fijangajangana, fahalitono, fijerijejona, fampotsampo, fanaovana ody ratsy, fandrafiny, fifandirana, ady lahy, fiafokafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokona, fialonana, fahamanona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany. Pluriel no milazany azy. Fa avy eo izy rehefa miresaka ny vokatra ny fanahy dia singulier na hoe tokana no iresahany azy. Mino fa fanahiniana araka ny lazaiko teo fanahiniana no nanaovany nanoratany Paoly ary indrindrandrindra tonga ny fitarihan'ny fanahy masina, satria nesoriny tao anatin'ilay hoe vokatra ny asa mba tsisy fifangaroany zavatra ao anatin'ilay izy. So mieritreritra ny hoe reto zany ny asa tokony atao reto manomboka amin'ny 2 reto ny asa tokony atao mba hahafahana tsaiko mahazo fanamarinana bebe kokoa ohatra. Ary mazava ho azy hoe ny vokatry ny nofo sy ny vokatry ny fanahy sy ny asan'ny nofo sy ny vokatry ny fanahy dia tena mifanohitra izy roa reo. Miariary izy ny asan'ny nofo. Ary io asan'ny nofo io na eo amin'ny kristianina azy dia indraindray vokatra, misy loha vokatra. Zavatra efa vonoina fa mbola iny fa tafatsiropaka hita tampoka indray. Zavatra tokony ho vonoina, tokony efa ho maty, tokony nomboana, dia nefa ny lasa iny fa lasa hita indray. Dia nahantsika mpino azy fa indrindrandrindra no mazava ho azy amin'ny itsipino dia tena mazava be mihitsy miariary ireo zavatra ireo. Fa tokony ho hita indrindrandrindra eo amin'ny mpino dia ny vokatra ny fanahy. Amen. Hoy David Guzik izay mpandika soratra masina anankiray hoe ataoko amin'ny teny fananteny anglisy izy avy eo adileko amin'ny teny malagasy hoe fruit isn't achieved by working but is birthed by abiding. Na hoe ny voankazo na ny vokatra ho izy
dia tsy azo amin'ny asa fatateraka amin'ny firaisana. dia ina tena Andriamanitra mivoy antsika tamin'ny taona lasy? Izaho voaloka izay miray amiko amobe. Zany hoe ilay voankazo dia azo kokoa teraka kokoa amin'izay hoe firaisana izay. Ary raha mijery an'izany hoe vokatra izany isika dia mariky ny fahavelomana tsara eo amin'ny azo anankiray, ny fahitana vokatra. Afaka fanakena amin'izay misy hazavana miditra kokoa ngambony amin'ny herido satria tsy mampiasa anitsika. Mariky ny fahavelomana ny fahitana vokatra tsara ihany keo, fahavelomana ara-panahy eo amin'ny mpino tsirairay avy, ny fahitana voankazo vokatra eo amin'ny fiainantsika. Dia raha miresaka vokatra azo na voankazo dia eritrereto tahaka ny orange anankiray na mandarine anankiray misy hasana maromaro. Ary ny vokatra ihany keo dia mamelona ny afo, sady zany ny voankazo mamelona ny afo. dia raha hita aminao zany ireo vokatra ireo dia ianao mahazo tombony, fa indrindra tombony ho an'ny afo zay vokatra zay hita eo aminao izay. Raha mahalemy fanahy ianao ohatra dia tahina kokoa ny afo. Raha mahalemy fanahy amin'ny vato koa, mahalemy fanahy amin'ny ora amenao izy le vato mbola tsy vita reto ny vaikafa madramaty ty fany amin'ny fanahy teny no tadiavana. Dia raha mahalemy fanahy aminazy aby dia mazava ho azy fa izy ny tena bénéficiaire amin'ny izy, sady zany dia tahakan'izay vokatra ny fanahy eo amin'ny fiainantsika. Ny akabiazana dia ny hafa no mandray sy migoka sy ny faly ao anatin'izay. Dia raha olona tsy ahitana vokatra zany dia mampalahelo ny olona izay manodidina anazy. Tena nitsehanao zay. Amen. Ilaova isika tonga dia hiditra hijery ilay singa voalohany. Ny singa voalohany dia ilay fitiavana teloka fatelo zao. Ny singa voalohany dia ilay fitiavana madio sy fero. Fitiavana madio sy fero. Samy miara-mamelona isika. Inona ilay singa voalohany? Na ataontsika hoe hasina voalohany fa tsy tiako ifangaro amin'ilay hasina manakasina ilay izy fa ngao ataontsika hoe singa. Io dia ilay antsoina amin'ny teny grika hoe agape. Izay ilay teny fototra nakanan'io teny io agape. Nao masamy teny grika daholo sika agape. Io ilay fitiavana resan'ny soratra masina. Io fitiavana madio sy feno io dia sady vaindohan-draharaha no zava-dehibe. Azontsika hoe mahasamihafanao fa azontsika hoe tokony tena mahazava-dehibe an'izy ireo hoe tena vaindohan-draharaha tokony katsahatsika fera fantatra ary tokony ho hita eo amintsika. Ary anisan'ny tena zava-dehibe resaka an'izany no efa toizina be mihitsy ny fitiavana no lehibe indrindra. Fa izy ty fitiavana agape ty raha lasa nabavy zay resan'ny Paoly eto dia tsy etiketin'ny filana tahaka ny erosy, tsy miankina amin'ny fihetsem-pona ny fahatsapana tahaka ny filia sy ny storge. Mitenteny foana hoe pasitera amin'izany rehetrarehetra zany fa anarana etsona ny fitiavana daholo zany eo amin'ny baiboly. Lay erosy zay entin'ny filana kokoa, lay filia zay mety miankina amin'ny fihetsem-po sy fahatsapana kokoa sy ny storge. Ny fitsangajangana na ny adultère, ny fornication ohatra dia endrika diso tian'ny fahavalo andresena lahatra hoe io ny tena fitiavana. Zay tiany nofo ampanarana-po ny tenany. Fa fitiavana zay resana eto ilay agape zay miainga amin'ny fanapahan-kevitra hititsy zao, zay ilay fitiavan'Andriamanitra. Ilay fitiavana antsika mbarany amin'ny jaona voalohany nanapa-kevitra fotsiny Andriamanitra, safidin'Andriamanitra. Dia izay ihany koa no tokony ho hita eo amin'ny singa anankiray, amin'ilay vokatry ny fanahy tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika na lasa navavy, zay fitiavana izay.
fanapa-kevitra manapa-kevitra ianao andro any zao amin'izao ora sy fotoana zao ity ny hafa tsy ity ny hafa fotsiny fa ity an'Andriamanitra indrindrandrindra amen hoy indrina raha mamonjy raha nanazavany zany fity agape zany anatin'ny hirana izy io fity agape hoy izy tsy miandro takalo ino moa ny anomboana azy fity agape tsy fa tsy tadiko tsara le anankiray voalohany fa tsy miandro takalo ambony indrindra soratra masina daholo manambarana zany manolotra foana mendrika indrindra tsy mitady zay azy mora fanahy zay le fitiavana resany soratra masina zay le fitiavana agape ilaindray tsika mieritreritra tenantsika hoe ny hafa ny tokony anao an'izay fity agape izay aminahy matetika par défaut izay ina manantany saitsika izah no tokony anolorana foana izah no tokony tsy antakalo aniko ny olona rehefa manome fitiavana anao izah no tokony mendrika ny fitiavana izah no tokony sisa fandroany isafidiana anatanteraka ny fitiavana agape io ianao manokany ianao zay mieritreritra ny tenanao hoe izah no tokony mendrika anaovana an'izany fitiavana agape zany ataovy zany amin'ny hafa ataovy zany amin'Andriamanitra amen tokony andeha tanatrohatra nefa miaraka atao ny ao atokantrano voalohany ny eto anivitsika isika hoe na iara-miato anao atokantrano ro manahirana de eo anivontsika ndraiky hoe anava tena alo aloha araka ny teny teo mandeha tanatrohatra tsy maintsy miaraka atao nefa tsy mety hoe aloha za tsy tinizaniza misy avariko aloha ny ao aminay eo eny mety principe anao zay fa nantena tsy tia n'Andriamanitra miaraka ataonao reo hoe mitiny ao an-trano ianao miaraka amin'izay mitiny ivelany ary indrindrandrindra mity an'Andriamanitra araka ny tokony ho izy io fitiavana agape io nandrasany atolotritsika azy ary io fitiavana agape io nandrasany atolotritsika ny hafa ihany koa oviana ianao no tokony ahita n'io singa anankiray io eo amin'ny fiainanao nanomboka tamin'ny fotoana nandraisanao an Jesosy Kristy ho tomposoana mpamonjy ny fiainanao fa raha ohatra ka mbola tsika io dia androany io teneno amin'Andriamanitra hoe tena tiako hiseho bebe kokoa io eo amin'ny fiainan'Andriamanitra tiako io no ahalalany hafana io singa anankiray ho hita eo amin'ny fiainako amen tsy tara raha androany eo nanapa-kevitra hoe ity zay fitiavana miantina fanapahan-kevitra io fitiavana madio selo na hoe agape ny teloka fahaefatra dia ahitantsika ny singa faharoa dia ny fifaliana lalina ao amin'ny fanahy fifaliana lalina ao amin'ny fanahy zay ny singa faharoa zay atsona raha mampiasa raha mitady ny teny grika nampiasana tao anatin'io isika dia ny kara CHARA izay natonga ny mpino tamin'izany fotoana zany be lehibe mihitsy no nakan'io anarana io hoe kara tamin'izany fotoana zany raha misy le voky eto afaka atao karakara ny anarany zanak'ombavy na tsiko zanak'olava fifaliana ny dikan'izany raha io singa faharoa io taovy ao anatin'ny saina ohatrany mieritreritra ino tsika moa izy ako amin'ilay vokatra mieritreritra mandarinina dia le singa voalohany le nijerentsika teo dia singa faharoa isika zao lay fifaliana lava betsaka ny zavatra ataon'ny fahavalontsika angalarana an'ity fifaliana ity tena betsaka ny olona sakafo ny any ampiasana elomeme zao zay volona le tena hoe azo andraika betsaka ny ankizy maditra ny farany volana manala fifaliana ny resaka politika manala fifaliana fa lalasana vavy akory ny adagany olona manodidina anao raha mahitanao raha pitso any ampiasana ny minona zavatra ataony
dia ohatrany ianao ohatrany troaza be satsia hoe ina le mpanao rugby sa fa mpanao iny manao le inina ataona resela hoe inina ataonao na ataonao ohatrany ahoana za ifaly fotsiny androany aseo ampavelako iwita utsapa lay fifalina atena mety hotezitra aloha izy mety hoe tigina korana ihany izy mazava ho azy fidina koa nahazo an'ity fa izao raha lasana vavy na anaovan'olona atao toetra zaka renao rapitso sy raha afakapitso raha ambadiky ny afakapitso dia avenao ivokatry ny fananakaraha io azy tsy anakiraha io sainy matetika lay hebreo toko faharoa mbiny folo andininy faharoa ka hatramin'ny faefatra tiako ampahirezana antsika tsiraray avy sainy matetika io manomboka anapitsoka hatramin'ny zoma mpanjiny Jesosy Kristy jereo mijery Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana tsy nitandro enatra mba azony fifaliana mipetraka eo anoloany ka dia efa mipetraka eo ankavanana ny sezam-piandrinan'Andriamanitra izy fa eveny tsara lay naharitra ny fanoerana nataony ny mpanota taminy fandrao ketraka ianareo every saina Kristy rorana izy atao tsinitsiny izy nanaovana toeka zaka izy ozy hoe zava-netsy Kristy e fantano mihitsy ianao mba tsy Kristy fa ianao kristianne dia misy fototsy Kristy ao aminao amen indikan'izay mahereza rahalasy anao mahereza tena mafy ny miatrika an'izao tontolo izao mafy ny miatrika ny tsaiko ny zavatra maro samihafa zay atrehantsika isanandro any amin'ny toeram-piasana amin'ny toeram-pianarana sy ny sisa sy ny sisa fandao ataontsika izany ho saintsika ijery everitsika Kristy Jesosy no hoe toizatsika kely ke fa ivery tsara ilay naharitra ny fanoerana nataony mpanota taminy amota mihitsy nanao ny fanoerana taminy fandrao miketraka ianareo zany hoe rehefa mihevitra ny nataony mpanota taminy Kristy sika ka miaritra zavatra mafy dia mahazo fampahirezana bebe kokoa isika hoe Kristy ara nanaovana zao ka indrindra fa izavy hoe tsy anaovana an'izao ka horeraka ny fanahinareo ianareo tsy mbola nanolotra ny ary tamin'ny odatra amin'ny fandatsahana tsy misy tamintsika reto hoe tsy maintsy latsaka mihitsy ny rano tamin'ny anoherana ny fahotanana na anoherana ny zavatra mafy zay atrehantsika ny anaran'androm-piainatsika isanitsainy Kristy dia rehefa misinany Kristy ianao rapitso lilabila rapitso dia mifeny fifaliana ianao hoe Kristy ara miaritra mafinao izao dia eny ok atao zay atao fa vakilampy azo nareo andiza na fa ho tazoko ny fifaliana ary tena ho avelako izany fifaliana izany hiparika dia lasa ho vainafo mipetraka eo andohany iny amen singa fahatelo amteboka fahadimy sika zao ny singa fahatelo mbola mieritreritra inona foa tsika miara-miteny voasary inona apikely izy amizay mbola petrapetraka kely ohatra ny voasary mandarina mieritrika kely tsy le fofombalinao fa le vokatry ny fanahy zay vokatry ny fanahy zay tadidio singa fahatelo sika teboka fahadimy dia ninona fiadanana ny fanahy mitoetra maharitra fiadanana hitondray raha miteny grika ataontsika anatin'ny parenthèse dia eirene EIRENE zay nahazahoana ianko lay anarana hoe Irene dikan'izay fiadanana ary betsaka ny topiny tamin'izany fotoan'izany nakan'izany anarana hoe Irene zany ary faratsika fa Irene anisan'ny ray fiangonana zay anisan'ny malaza izany voalohany le fiadanana resahana dia le fiadanana eo aminao sy Andriamanitra satria vao vitrana ny fiadanana ny fihavanana zay tokony isy eo aminareo fa misy fiadanana ihany koa aminao sy amin'ny tenanao misy antsika eky mbola miady mafy amin'ny famelana ny tenany tamin'ny zavatra efa tany amin'ny lasa
izay mbola manavesatra azy. Dia androany zao ora sy fotoana zao mety ora sy fotoana tokony andraisanao ny fiadanana izay ampiadananao amin'ny tenanao amin'izay dia raisy zany amin'izao fotoana izao. Atolotra Andriamanitra manamanaim-poana zany ny amin'ny fahasoavana. Dia tsy haiko mety manana argument be dehibe ianao tsy hamelana ny tenanao tamin'ny zavatra mety efa nitranga tany aminazy. Androany amin'ny fiadananao izy dia raisy zany. Amen. Fa ianao sy ny hafa ihany koa mila an'izay fiadanana izay. Ny atao hoe misy fiadanana dia tsy misy fifandromitana. Dia ity karazana fiadanana resanany koa eo amin'ny vokatra ny fanahy ity ilay singa fahatelo resantsika eto dia ilay fiadanana resany ihany koa amin'ny Filipiana 4:7-5. Inona ny voaresany ao? Filipiana 4:7-5. Amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra io fiadanana io resana hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy. Tsy hoe tsy fisiny ady fa fitsaharan'ny fanahiana ao anatin'ny ady. Tsy hoe tsy fisin'ny tahotra fa fienan'ny tahotra ao anatin'ny ady noho ny fatokisantsika n'Andriamanitra mavesatra kokoa. Ary fatokisantsika n'Andriamanitra izay fantatsika fa mifeny fiainanao sy ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Rehefa misy zavatra oriny contrôlanao izy ianao hoe tsy hananao fiadarana dia ianao hoe averenao amin'Andriamanitra, averenao amin'ny tenanao hoe matoky ianao Andriamanitra. Fo raisiko ny fiadananao anatin'ity zavatra tsy voafihako mihitsy ity. Amen ve? Teboka fahaenina singa fahaefatra. Dia ny faharetana anankiroa no ataontsika hoe singa kamba mindamana zany ty anankiray tena tambatra. Ny faharetana sy ny zafatika mbola tsy ao amin'ilay singa kamba anakitsika fa faharetana fotsiny. Io ilay faharopo resan'ny soratra masina fa rehefa mijery ako an'ilay fandikanan'ilay baiboly amin'ny teny malagasy dia sahirana kely any isika satria ny zavatra be dehibe amin'ireo izay voalaza ireo anankiray foana ny ampiasantsika amin'ny fomba fiteny mahazatra antsika. Dia izay ihany koa mijerentsika n'izy ireo tsara ihany mba ahafahantsika mahay manavaka an'izy ireo amin'ny ao anatin'ny fiainantsika ao sy ny fiainantsika andavanandro. Izany lasia fahaefatra dia inona? Faharetana anatin'ny fotoan-tsaratra. Dia raha mijery ndraitsika dia ny fototra mijerena an'io dia hoe macrotomia. Macrotomia MAKROTHUMIA. Le faharetana etina hoe faharopo dia maharitery, mandefitra. Tsy mora mamaly faty ireo zakafiditra anatin'ny mety hoe manana an'izay fitiavana mamaly faty izay. Izay le faharetana resahana eto izany tsy mora mamaly faty, mandefitra, maharitery. Dia ozy izy ahako hoe faharetana anatin'ny fotoan-tsaratra satria ny fotoan-tsaratra indrindra no ilana faharetana sady zany. Dia manoloana ny fiandrasantsika ny fiovany hafa ho lasanay hoeritreretsika dia manana faharetana tahaka ny fananan'i Kristy faharetana aminao. Maritra moa i Jesosy ianao mihitsy ianao io mihitsy ianao dia ianao mieritreritra hoe tsy haiko fa ianao tokony hanana faharetana amin'ny hafa ihany koa. Mety tsy araka ilay eritreretanao ilay olona amin'izao fotoana izao dia mahatonga anao ohatra hoe tsy te ifanososy, tsy te hizara ilay fitiagabe aminazy sy ny sisa. Dia ao anatin'izay ilay faharetan'izay dia mianatra mizaka fahalemena isika mena mizaka ny fahalemena hafa. Fa endrika faharetana koa rehefa isika mihitsy ny mandany fotoan-tsaratra fahoriana ohatra na anankiray fahotana ihany koa tokony zavatra fahoriana ngezabe ao amintsika zany hoe misy fahotana mangejantsika tsy hananantsika fandresena izany sy ny sisa. Dia miaritra isika fa tsy mipoaka ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Amin'ireo mpianatra
indrindra fa roa zay tsy entina azo mihitsiny zavatra atao anatin'ny sainy Jesosy efa nitsanga zao Jesosy dia mbola hoe rovina ny ampidinao ny fanjakana amin'ny Israely hoe tena anatin'izay teny taona mahery zay fa re tsy ngaro dia zay fe nataony Jesosy hoanahako indrindrandrindra vavao anao manokana mba hitonga anatin'izany hoe faharetana izany tamin'ny tao Getsemanese tao Golgoty dia naneho faharetana Jesosy tanatin'ny hery tsy maintsy natrehana dia ndao tsika manoloana an'izay zavatra mafy tsy maintsy atrehantsika dia tena hoe aneho an'izany singa anankiray anatin'ny vokatry ny fanahy zany fahapo faharetana marobe isika tsy hitombo amin'io faharetana io ianao raha ohatra ka olona mitovy fomba fijery sy fomba fisainana aminao foana ny manodidina anao mahafinaritra be mihitsy zany mitovy fomba fijery fomba fisainana fomba fiainana sy ny sisa ny manodidina anao mahafinaritra zany tsara zany tsy manala an'izany hoe aza soa hoe soa zay fa raha te hitombo kokoa amin'ny faharetana ianao dia matetika ny olona tsy mitovy aminao no iarahaba dia azahoanao anio ahitana ny vokatra io mitombo be kokoa sy hita bebe kokoa eo aminao raha sika moramora ny zavatra rehetrarehetra dia tsy anana an'izay faharetan'izay isika izay amin'ny fomba fitaizantsika ankizy azy tena dia anananao ary ny fahafahana hoe hividy PS5 ho amin'ny zanakao na tsy haiko hividy telefôna na hividy tsy haiko hoe inona zavatra mety tadiavin'ilay zanakao hividy tomobila teledidena sy loatranzy ny sisa na anananao ary zany dia ampianary izy mianatra faharetana fa mamboly zavatra tsoa ao anatiny ianao na mampiandrina azy dia nisy fotoana ako tena ataoko fanahiniana mihitsy miaramabe zay dia mandalo ohatra mandalo amina tsena anankiray na ohatranzy ny sisa dia mety ananako raha ohatra ka miteny fa sao dia tokony hividy glasy sika adala hiaraka hirana glasy mahafinaritra be indraindray mahalala tokony atao zany fa zay zay hoe aloatsy amin'izao aloha dia mampianatra anazy faharetana dia tokony ataontsika zany amin'ny fiainantsika etika fahafito singa fahadiny sy eto le kambana le singa kambana zay rehefa mijery izy ity tsika dia tena ohatry ny sahirana ny mandika anazy amin'ny raha tena izy satria ohatry hoe mitovy zany le izy dia ninona ny hamoram-po sy ny hatsara-po dia ao amin'ilay baiboly mahazatra antsika dia hoe fahamoram-panazy fanaova-tsoa fa rehefa mijery tsika diamana indray nakafo anazy dia hoe hamoram-po sy hatsara-po dia ho antsika aloha tsara fanahy daholo rehefa olona maneho an'ireo sa hoe fanonga jerentsika kely izy androany na dia asana samihafa aza reto dia natambatro kambana anankiray satria raha tsy zany dia lasa tsy folo sy folo le izy zay dia zay nanambarako anazy ao anatin'izay asa hoe rombe toriteny hoe rombe folo sy folo lasa androany raha ohatra ka tsy natambatra araka lazay teo sahirana keitsika mahazo an'ireo hoe amorampo sy hatsarampo reo satria mbola tsara fanahy daholo ny dika an'ireo amintsika malagasy ny fitenitsika mahazatra fa ndia ho fatantsika ny mahasamihafa n'izy reo ny anankiray hamorampo dia maneho ny fomba fifandraisanao amin'ny olona ny fikarakarana ny hafa ny anankiray iray dia taraky ny mahay anao manao mihitsy ilay hatsaram-po ny iray manasoa ny hafa ny iray soa hita ny hafa eo aminao asika hoe fahasamihana azo hoe idorikasy ohatra amin'ny asan'ny apôstôly fasivany fahina ny tempolo dia naneho amin'ny raporo tamin'ny hafa Andriamanitra kosa maneho hatsaram-po amintsika tsirairay avy araka resan'i Jesosy hoe Andriamanitra irery ihany no tsara ozy izy
ary amin'iny izy tsy hoe mandany tenany ao mimaka to fafolo io resako dia fafito amin'ny fokatra favalo amin'ny folo tsy hoe mandany tenany hoe tsy andriamanitra izy ny tiatenena amin'iny fa le hoe tia mitenena dia hoe tsara izy ary andriamanitra izy andriamanitra ihany izy ny tsara tsara izy itika zay andriamanitra izy maneho famorana atsaram-po antsika tsiraray avy ary izy mitahafintsika eo anatin'izay dia minao fa hitombo avireo anankiroa ireo isika na ny hamoram-po na ny hatsaram-po amena amena ve singa fahavalo zava tekoka fahavalo singa fahafito dia ny mitika teny mahazaka atsika dia fahamarinana no misoratra ao zay hoe fahamarinana e fa efa jerentsika ny teny fototra ao anatiny io dia pistis zay midika hoe finoana ny finoana dia fandresendahatra ny amin'ny fahamarinana anankiray mazava ho azy dia zay mahatonga ny mpandika ny baiboly ihany koa nakan'izay hoe fahamarinana izay fa le finoana resahana eto dia le toetra mahatoky azo ianterana azo iankirana ihany koa mino ny tsara indrindrany amin'ny hafa zay tena toetra tokony hita amintsika kristianina ary misy zavatra anankiray anisany anarako indrindra tamin'ny kinina tamin'ny firalainay sy ny fiarahanay mandeha tao amin'ny fiainana dia izay le hoe izy fona hoe mianara manome benefisy rodoto ho an'ny hafa dia mianara tena mianara fa mbola mianatra n'izany foana satria tsika malagasy matetika par devoir zay tsy mo nyteneny hoe nareo manana ny culture na suspicion foana dia mianara manome benefisy rodoto mianara mino ny tsara indrindrany amin'le olona hoe ay nanao an'izay izy mety misy kanatony angambany ao ambadimadika ao mety antony manokana mahatonga anazy mety nanao an'iny fihetsika iny dia tsara ilay zavatra eritreretinao ho ambadika izay dia raha manome an'izay benefisy rodoto izay amin'ny hafa foana isika namalika ny raha mety hoe aratsitsikaina ny anaovany olona zavatra dia miaina amin'ny fiadanana isika amena ve mino ny hafa hoe manana fikasana tsara foana izy tao ambadika ny zavatra nataona fa ihany koa aoka ho mahatoky tsara amin'izay nitokisana taminao amena inona ny zavatra nitokisana andriamanitra taminao inona ny zavatra nitokisany hafa aminao ao amin'ny asa izay ataonao inona ny zavatra nitokiny ny mpampiasanao anao na hoe inona ny zavatra nitokiny andriamanitra anao dia aza vela ny ChatGPT ny anao ny asanao na dia manampy any ChatGPT eritrereto hoe pastera tonga dia ChatGPT voalohany ataoko autorité loza na hoe dipsika moa ny anankiray misy zavatra mety ilana fanampiana amin'ny reny fa zay hoe mahatoky isika oui raha ndefa imaily ianao sy urgence ny sisa mety zavatra mety manampy zany sy sisa mety misy zavatra mety ihany koa ilantsika amin'ireny fanampiany teknôlôjia ireny sy ny sisa fa raha ohatra hoe misy zavatra tena ilana ny rondoanao mihitsy tokony ampiasanao anazy dia nefa tsy ampiasanao ny rondoanao noho ny fisian'ny teknôlôjia dia efa tsy mahatoky anao anatin'izay atsika hoe retypresa za tsy mitena aza mampiasa ChatGPT ampiasao tsara mihitsy fa ampiasao amin'ny tokony ampiasana azy amen zay fasivy teka fasivy singa fahavalo fahalemem-panahy mahatona io fahalemem-panahy io lele tsy mahatona foana izy amintsika eto mahafantatra ny Don Moine misy mahafantatra ny Don Moine ve ay vitsikely mbola tsy niona tamin'ny Don Moine mihitsy ako hatramin'izay niainako fa mahita anazy sy maheno ny firezany fotsiny aho dia hita hoe olona mahalemy fanahy olona manana fahalemem-panahy izy dia mahatona ho azy izy sahoana dia ohatry hoe mampitehero zany misy ndraindray mety misy diso ny zavatra irano sisa ohatry hoe mampitehero zany satria manino manana le fahalemem-panahy izy dia nganesika hitombo anatin'izany fahalemem-panahy zany la teny grika anakano zareo manome anakana ty a dia hoe praotes PRAOTES malefaka mora amen azo ifampiresana manenty teny azo ampianarina zay ao anatin'ity fahalemem-panahy ty teacher bol azo ampianarina
ary tena mbola aviam-piany vaina fo mipetraka eo akampolohan'ny mpanao ratsy ny fahalemem-panambao. Amen. Tsy nisy tsikapena tonga Jesosy nilaza hoe sambatra izay malemy fanao izy fa azony fa izy nandovany tany. Ekiko misy zavatra contre-balance kely ao anatin'ity. Ny kristiana koa tsy hoe natao hoe olona donaika hiara-laotany olona amin'ny tsy nampy amin'izao fotsiny. Tsy manaiky lembenana isika ny zavatra mahasarotiny an'Andriamanitra. Amen. Fa malemy fanahy isika ho an'ny tanjon'Andriamanitra. Dia mianatra miazona le tension anankiroa isika ao anatin'izay. Rehefa oviny ianao ny tokony ho sarotiny tsy hanome valiny ianao an'izany. Satria bebe ny situation hoe tsy ahafahana manome valiny an'izany. Rehefa oviny ianao ny tokony halemy fanahy tsy hanome valiny ianao an'izany ihany koa. Fa ny olona araka an'Andriamanitra dia mianatra mamantatra miaraka aminy ny fotoana mampety amin'ireo. Efa mijery Paoly izay anisan'ny tena mpampianatra ny soratra masina mpanoratra ny soratra masina anisan'ny tena ankafiziko sy tiako indrindra. Dia nisy fotoana izy tena hoe tena hitona alemy fanahy sy nodrany sasisa. Fa nisy fotoana izy za ve efa nkatohanareo dia tadiavinareo rehefa tsokotsoko avy elao alefa amin'ny fomba ofisialy mihitsy aleo ny gouvernement ny moamoaka nahako aty. Ampiasany izay tokony nampiasany amin'ny fotoana mampety azy. Asika izy dia tsika zany tsy hoe andehan-tany anahy hoe ahoana no pasera rehefa inona zany ny tokony ho azao dia rehefa inona ny tokony ho zao. Miaraka amin'Andriamanitra tsika dia mianatra amin'izay. Amen. Fahafolo sy fahasivy. Dia inona farany? Ny fahomonam-po. Marita miaraka amiko fa tena sy mahalavalava kely ny toteny androany fa ino fa mahasoa atsika iresana an'izany. Na ny fifehezan-tena izay ilay tena azahoantsika azy self control izay na azahoantsika azy mazava kokoa. Dia ny tena ampiasana tanatin'io dia hoe egrateia EGKRATEIA. Misy anaranjanaka amin'izany koa manjoatsy ho an'izay mbola teraka. Mino fa isika tsara ihany tena mila mianatra amin'ity. Ary tokony iseho bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika izany singa ao anatin'ny vokatry ny fanahy izany. Mifehy tena tsy misendoatra mihoatra ny tokony ho izy, tsy misakafo mihoatra ny tokony ho haniny. Tsy hiteny mihoatra ny tokony ho tenenina. Amen ve? Tsy hisaina mihoatra ny tokony ho isaina. Zany hoe ilay mihoatra no esotsika. Fa mahalala ny onona isika. Na mitobaka aza ny eo ampelantanantsika, na mitobaka aza ny zavatra hitatsika, manoloana atsika dia mahalala ny onona isika. Amen. Rehefa mandeha ny karazana fiarahana maro isan-karazany vita ny peskafe na mandeha ny fiarahan'ny vehivavy, ny fiarahantsika lehilahy amin'ny zoma ho avy izao dia tokony après an'ity toteny ity dia tokony hahita fifehezan-tena mahafinaritra ao anatintsika tsirairay. So hoe amin'ny satria mitobaka ity dia fa fantatra hoe zao ny onona dia hipetraka amin'izao. Amen. Amen. Fa ao anatin'izay fifehezan-tena izay alokona ny fahomonam-po ny manaja ny teny nomena. Amen. Ny manaja ny fotoana hifanomezana amin'ny fotoana Jesosy fa zanaka izany. Manaja ny fotoana hifanomezana. Inona ny zavatra eny am-pelantanantsika amin'izao fotoana izao no ao anatin'ny satsika. Ka tiako tenenina, io ny anisan'ny testa anisan'ny ngeza indrindra amintsika. Indrindra fa ao anareo tanora, ao anatin'ny misy katsitaona efa afaka ny mampiasa telefona. Maneho fifehezan-tena sy famonoana-po ve ianao ka mahafantatra hoe ampy izay, onona izay. Sady mitobaka ny fiky aleo hoe na hoe
tena tsy mety tsy mivoatery mety resaka jeu tsy mila mifisy no joany satria aleo mandraparainy andro Facebook, Instagram, TikTok, inango YouTube fa zay asehoy tokony iseho hita eny amintsika zany vokatra zany hoe mafy tena isika ka rehefa hoe zao no tokony ampiasana an'ity dia ampiasana rehefa tokony hipetraka ity dia tsy hangidihidy ny tanako sy ny saina tsy hoe mijanona tantera jotojola tsy mampiasa ny hoe anao anatin'ny fotoana tsy tokony ampiasana azy amen fezin'ny telefona ve isika samy feny telefona fezin'ny internet ve isika samy feny internet dia zao manampy antsika mifanahy masina fanjarantsika ena misokatra amin'ny fitariana resaka aminao izy sao dia mba tena efa tsisy tsony zao sao dia mba efa oatra loatra zao sao dia efa ampy zay sao dia efa onony zay na misakafo arentsika mivany atoandro tena hoe sao onony zay sao tsy tokony matetikitsika satria miaina anatiny tsy fahampiana loatra dia hoe aleo no za fozova tsy fantatro ampitso mety tsy inana mety tsy anina sy ny sisa sy ny sisa fifehezan-tena dia vokatry ny fanahy amen amen misy olo amin'ny telefona hoe aizy surtout le olona avy any fiangonana taloha miangonana taloha tena tahina be mihitsy tsika zany satria ao tena blangy dia izy fa maniko anazy hoe fa mety tsy fifehezan-tena ihany koa le izy tiako hitonga anatin'izany izany hoe fetena leoko fa isika fiangonana ihany koa anatin'ny zavatra rehetrarehetra dia aleo an'izany fifehezan-tena izany amen soratsika n'Andriamanitra efa mino fa misy zavatra betsaka tokony iseho eo amin'ny fiainantsika raha mpiaino kakatao isika ka tsy mamitaka ny tenantsika amen hoe akaitsana antsika